miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao amin'izao volana aogositra 2024 zao na ny eto toerana zany a ny any ampitan-dranomasina rehetra any dia ampifaliana no afahana mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ampitiavana ampanetretena mizarana ny teny zay omen'ny tompondray ho antsika amin'ity anio ity ny fiadanana ho antsika tsirairay avy zay mandray an'izao teny zao a na isa-tokantrano a na isam-batan'olona amin'ity anio ity ary fanamasina ikasika atsika tsirairay avy a amelombelona atsika ny tenin'Andriamanitra ho famelombelomana atsika tsirairay avy a ho fanamasinana atsika satria izay tsy masina ny teny hoy ny teny dia tsy ahitany tompo ary ny tenin'Andriamanitra no manamasina antsika tsirairay avy. Androany a ny zavatra tiana apetraka amintsika dia ny amin'ny hoe fitondran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay fa nomanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Voaomana efa voaomana ny zavatra rehetra, efa voaomana Jesosy Kristy ho anao ny zavatra rehetra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho fantatrao ny marina ary ny marina no hanafaka anao tsy ho andevo. Ny tenin'Andriamanitra zay voarainao androany a dia famarinana zay hanafaka anao, hanafaka anao amin'izy, hanafaka anao amin'inona, hanafaka anao amin'ny fangejany ota, hanafaka anao amin'ny fangejany nofo, hanafaka anao amin'ny fangejany satana, hanafaka anao amin'izao tontolo zao a sy ny fombafomba rehetrarehetra, hanafaka anao amin'ny fireriana, amin'ny fizaozaona, hanafaka anao amin'ny tahotra, amin'ny akanosana, hanafaka anao ao anatin'ny tsy fahalalana ihany koa fa ny tenin'Andriamanitra rehefa mandeha dia fahazavana ho an'ny tsirairay avy a ary ny fahazavana dia manome fiainana. Ato amin'ny Genesisy toko 2:20 no vakitsika. Genesisy toko 2:20 andininy fa 7. Genesisy toko 2:20 andininy fa 7. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainika nanao hoe rikakyo dia hoy izy inty aho anaka, ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana. Fa hoy Abrahama anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra hodorana, dia niaraka nandeha izy mianaka. Amen. Andriamanitra ozy izy a no ahita izay ondry atao fanatitra hodorana. Andriamanitra no ahita. Raha mijerisika ry ambany ali dia misoratra hoe Jehovah Jireh, Jehovah no ahita. Eo zany a no iaingany ity fampianarana ity a ho antsika tsirairay avy eto. Ny zahan'Andriamanitra toetra any Abrahama tamin'ny hoe ny tenenany tamin'ny Abrahama hoe atao fanatitra ho ahy Isaka ilay zanakao latokana, ataovy fanatitra ho ahy izy. Rehefa nandery zareo a nandeha lalana atelona tonga tamin'ny fotoana anankiray tenenany tamin'ny Isaka hoe andeha anompo, andeha iankohaka ery an-tendrombohitra, dia hitany Isaka ny kitay fa tsy hitany Isaka hoe aiza le fanatitra, tsy hitany Isaka aiza le fanatitra. Fizahany toetra mahamay a ny nahazo ny Abrahama, fizahany toetra mahamay ny nahazo any Abrahama, fa tao anatin'izay rehetrarehetra zay a i Abrahama dia natoky. Nino tsy niaotra, tsy natahotra ary tsy nizara tahotra, tsy nizara fanahina tamin'ny manodidina azy sy tamin'ny Isaka, fa tao amin'ny tao izy a dia natoky. Tsy niteny izy raha nanontany Isaka hoe tena tsy hita tokoa ty ry zanako hoe ahoana, fa dia za koa ara mba manontany tena, za koa dia tena matahotra mihitsy hoe hanahoana izy ty, tsy niteny an'izay Abrahama. Ary rehefa nisy fotoana Abrahama rehefa andeha hoeny amin'ilay toerana iankofana amin'izay a dia niteny tamin'ny mpanompony izy hoe miandrasana eto anareo fa izaho sy ny zazalahy andeha iankohaka. Tsy niteny koa izy laza zay mety hoe tahotra sy fanahiny tamin'ireo mpanompo a hoe tsisy ninona izy ty fa dia mandeha fotsiny sala amin'izao fa natoky izy tao anatiny. Lesona anankiray tsara raisitsika izay dia hoe tsy mizara tahotra aman'olona, tsy mizara fanahina aman'olona, tsy mampisy isika indray no mampisy tebiteby sy tahotra aman'olona, fa rehefa Andriamanitra no niteny zavatra anankiray a tanterahany iny a amin'ny fotoanany ary izy no mamatsy a amin'ny fotoanany a ho antsika tsirairay avy. Izany hoe mipetraka ao anatsika dia misy fatokina be, mipetraka ao anatsika dia misy finoana tsy miahotra tsy matahotra, na dia tsy hitanao maso ary ny zavatra mbola misy sitranga, Andriamanitra no efa manomana. Zay zavatra hita teo hoe Andriamanitra no ahita. Mbola mianatra zany tsika amin'izao fotoana izao a sy amin'ny toerana rehetrarehetra ny amin'ny resaka hoe finoana sy fatokina an'Andriamanitra.
ary voalaza vao angakagny antsika ny anatran'izay hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita, ny fanehoana ny fahatokiana an'Andriamanitra. De nandeha fotsiny Abrahama hoe andeha hanompo, andeha hiankohaka, andeha hanao fanatitra, ny kitainy teo fa ny fanatitra tsy hita. Fa niny izy hoe tsy maintsy isy fanatitra any. Tao an-tsainy aloha zany de Andriamanitra efa niteny hoe Isaka nandeha ho vonoina. Izy moa tsy niteny amin'ny Isaka hoe ianao ngery zanako nandeha ho vonoina sy ho atao fanatitra fa nandeha fotsiny izy. Vitantsika nytoy an'io tantara io rehefa aveo fa rehefa andeha hanitsitra ny tanany mihitsy Abrahama andeha anatsatoka antsy hamono any Isaka zanany efa voafatotra mihitsy zany teo amin'ny hoe andora anaovana azy ho fanatitra de nandrara azy ny anjely hoe oka fantatra fa matahotra an'Andriamanitra ianao zao. Ary inona ny zavatra hita tao ambadika tao sisa de nisy nisy biby efa voaomana tao lay ho atao fanatitra. Efa nisy zavatra nomanina zany tao fa tsy hitatsika. Ho antsika tsirairay avokoa ho fampaherezana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra ho fampaherezana hoe ny zavatra rehetrarehetra de efa voalamin'ny tompo, ny zavatra rehetrarehetra de efa voaoman'ny tompo aminao fa mandeha isan'ambaratongany, mandeha araka ny fotoanany, araka ny firindrany. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandaminana. Raha nahary zao tontolo zao izy raha mijery ianao ato anatin'ny Genesisy tsy hoe indray mandeha teo de tonga de vita daholo ny fahariana fa enemana no nanaovany ny fahariana ny zavatra rehetrarehetra. De manasanao mamaky ny Genesisy toko voalohany misy an'izay fahariana zay fa hitanao ny planiny ny fandaminan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany koa de manao zavatra tsy kelikely. Andriamanitra de manao zavatra amin'ny fotoanany. Ny mpitoroteny moa de milaza an'izay hoe misy fotoanany zavatra rehetrarehetra ary de misy fotoanany koa ny zavatra rehetrarehetra. Misy fotoana Jesosy ao anatin'ny filazantsarany jaonao farafakely nindroa izy no miteny hoe tsy mbola tonga ny fotoako, tsy mbola tonga ny fotoako. Manana an'izay fotoanany zay zany tompo, zay le hoe saison an'Andriamanitra, manana ny fotoanany izy. Ary indraindray tsika te andeha aloha ny fotoanan'ny tompo, indraindray tsika tara ny fotoanan'ny tompo fa inoantsika hoe mba tsy ho tara ny fotoanan'ny tompo ianao ary tsy ho lasa aloha amin'ny fotoanan'ny tompo fa atoky de hiandry an'ny tompo ampatokiana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny fotoana io ny ilana an'le hoe discernement spirituel. Eo amin'izay zavatra misy zay zany ny ilana an'le fiainoana ampana entendement spirituel ahafahanao mandre hoe inona zao vanim-potoana zao, aiza ho aiza amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao, inona ny sitrapon'ny tompo. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra ny Salamo 5:20 any hoe ny fisainan'i Jehova asehony amin'izay matahotra azy. Iza ny lehilahy matahotra an'i Jehova moa izy izy no atoro ny lalana tokony alehany. Ny fototra iangana zany de ny fatahoranao ny tompo. Fototra iangana dia ianao lay manana intimité, le manana firaisana akaika amin'i Jesosy Kristy de ampahafantariny anao ny sitrapony. Mahafinaritra be le ten'Andriamanitra Jaona 5:20 hoe ianareo no sakaizako. Tsy ataoko tsony nareo hoe mpanompo, fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony, fa ianareo de efa malala zay ho ataoko ary zay ny antsoko anareo hoe sakaiza. Fantaniana mipetraka sakaizan'Andriamanitra ve ianao? I Abrahama de sakaizan'Andriamanitra. Andriamanitra de niteny mihitsy hoe ho afianiko an'i Abrahama ve zay zavatra ho ataoko, ho afianiko an'i Abrahama ve zay zavatra ataoko. Tsy isy zavatra nafiana an'i Abrahama. Tsika ihany koa zany dia napetraky ny tompo zay hoe anana an'izay toetra zay plastika zay hoe sakaizan'Andriamanitra. Fa rehefa sakaizan'Andriamanitra ianao dia ampahafantariny anao ny sitrapony, ampahafantariny anao ny lalana tokony aleha, ampahafantariny anao ny vaninandro sy ny fotoana ny saison an'ny tompo zany amin'ny zavatra anankiray. Fa mandamina zany ny tompo. Zay hoe Andriamanitra tompo filaminana fa rehefa mijery ny Genesisy eo tsika de narindrany daholo ny zavatra rehetrarehetra araka ny fotoanany, araka ny zavatra fahariana zany. De ny tena mahafinaritra ampaherezako anao koa de zao efa vita daholy lanitra sy ny tany, ny zavamaniry, ny hazo fihinam-boa, ny biby, ny zavatra rehetrarehetra zany efa voahary, voaforona daholo zay Andriamanitra vao nahary n'olombelona. Zay izy vao nahary an'Adama. Inona ny tiana tenenina amin'izay? Misy zavatra zay hoe mbola hoe fahasoavana ihany koa Andriamanitra zany efa manomana zavatra, efa niasa, efa nanao zavatra rehetrarehetra izy, efa voaomana daholo ny zavatra rehetrarehetra, zay vao niforon'ny olombelona. Miteny aminao ve zany teny zany? Ny fisainan'Andriamanitra, ny ao am-pon'Andriamanitra de mifantoka amintsika olombelona, mifantoka amiko sy aminao.
tsy hoe ianao nariny voalohany de zay izy vao nahary ny lanitra sy ny tany de nahary ny zavamaniry de nahary ny zavamananaina de nahary an'izao rehetrarehetra zao fa tena hoe tsy tao mihitsy ianao tsy tao mihitsy tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataony fa nanina vita iny zay ianao vao teo mandray fotsiny ianao zany mandray fotsiny ianao zany tsisy hoe ianao niara-ny asa hoe na de nanampy azy koa ianao namboatra ny voninkazo na hoe nanampy azy koa ianao mba nanao niaraka namolavola ny fanaovana ny voromelala tsisy in'iny efa vita daholo reny de niditra fotsiny ianao tam'le zavatra namboarin'Andriamanitra zay le fomba fandaminan'Andriamanitra ary zavatra nafinaritra be ary rehefa aveo napetraka Andriamanitra tao amin'ny Saedeny Adama rehefa napetrany tao dia ozy izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy rehefa nyteneny koa zay tsy tsara raha irery raha lehilahy anamboarako vady sahaza azy izy efa Andriamanitra koa nanomana nanamboatra an'izay ho an'ny Adama nalefa teo daholo ny biby nomena anarana fa tsy hita zay vady sahaza ny Adama aveo Andriamanitra nasondritory an'ny Adama nanala ny taolatezany de napisy nofo dia nanome any Eva ho vadiny Adama iza koa nanao zay Andriamanitra koa nefa nanao an'izay ao anatin'le hoe Andriamanitra no ahita foana antsika izao le hoe Jehovah Jireh efa manomana Andriamanitra zavatra tsara ho soanao sala am'izay koa i Abrahama rehefa naniraka hitady vady ho an'i Isaka de nalefa ny zatovo nalefa ny iraka nandeha tany etoerana nitady an'le vady sahaza ny Isaka ary le tonga izy de voaomana nomena ho an'i Isaka tena tia napetraka amintsika zany zay hoe zavapoana ny taitainantsika zavapoana ny hanaitsika zavapoana ny atahoratsika fa raha mahafantatra ianao hoe zanak'le ray ao ambony rainay izay ny an-danitra raha mahafantatra ianao hoe zandriny Jesosy Kristy izy ianao zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka zanaky ny tompon'ny tompo zanak'le naharin'ny lanitra sy ny tany tompon'io masoandro io mandefanyio io volana io mampisy ny tsiodrivotra mampitony ny tafiotra mame aina ho an'ny olona rehetrarehetra mame sakafo ho an'ny olona rehetrarehetra nahary ny lanitra sy ny tany io ny rainao de tsisy atahoranao tsisy ampanahanao vakio ny baiboly fa tia no mampitoetra sy mampiorina anao fa ny zavatra rehetra de voalaminy efa voaorina voapetraka tsara ho atsika tsirairay avy misy taona ao anatin'ny filazantsara ao Jesosy Kristy nanao fanoharana hoe avy ny mpanjaka ozy izy de nanao fanoharana nanao ny fanasana de rehefa vita ny fanasana ozy izy de hoe andana am'izay atsoy ny vahiny atsoy am'izay ny voasa rehetrarehetra ho avy inona ny tenenina am'izay efa voaomana koa le sakafo zao tsy tonga le olona misy ary moa fanoharana atao anatin'iny hoe sasany teny hoe zahako vidy omby fa aloha zahay karakara ny omby zahako ny vidy tany aloha zahay jeriny taniko zahako vinanabady aloha zahako karakara ny ao tokantranoko zany hoe nisy fiarana foana atao nefa efa nisy zavatra efa voaomana ho an'ny zareo de hoy ny tenin'Andriamanitra andana indray ara-makeny andalana rehetrarehetra eny ampidiro ny boky ampidiro ny kilemaina atao feno ny trano rehefa tonga tao indray nefa de zao mbola nisy toana indray tao hoe ny savaina tonga indray ny tompon'ny fanasana de nijery ny olona tsirairay avy nahita olona anankiray izy hoe ary ianao tao tsy manao ny akanjo fanao amin'ny fanasana efa voaomana ny fanasana sakafo rehetrarehetra zany voaomana ny toerana ary voaomana koa ny akanjo anaovana amin'ny andro fanasana tsy misy zavatra ataonao zany fa miditra fotsiny anao mandray zay le hoe fahasoavana zay le hoe fahasoavana zay efa voaomana daholo ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra no ahita sala am'izay rehefa nanotana hoe Adama sy Eva nitady hevitra izy mba ialana ao anatin'le hoe fitanjahana de nakaravina viavy izy nitakofana fa tsy nilain'Andriamanitra zany tsy niezaka Abrahama no nafahana nanala ny henatra nanala ny fitanjahana nanala le fahotana tsy niezaka Abrahama satria tsy vita n'le resaka ravina viavy io fa inona nataon'Andriamanitra nanoty Adama sy Eva fa Andriamanitra efa nanomana fanavotana ho anazy de inona le izy naka oditra biby izy rehefa naka oditra biby izy de ino no nitafiny Adama sy Eva inona ny tinambara am'izay efa tandindona any am' Jesosy Kristy zany raha tsy misy raha latsaka tsy misy famonjena mahatonga nisy oditra biby zay nomena ny Adama sy Eva efa nisy biby ny vonoana tao ary efa nisy biby ny vonoana tao Andriamanitra koa nefa nanomana an'iny de nandray fotsiny Adama sy Eva Jesosy Kristy lay voalohany efa nomanina ho atsika misy ten'Andriamanitra vitivity reto noraisika any am'izay hoe Andriamanitra efa manohana ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny Efesiana zao toko voalohany andininy faefatra Efesiana toko voalohany andininy faefatra de hoy izy hoe
efa nifidy atsika izy talohany fanorenana zao tontolo zao mba ho masina sy tsy anatsiny eo anatrehan'ny fitiavantsika ao amin'ny fitiavany lalina be zany tenin'Andriamanitra zany a Efesianina toko voalohany andiny faefatra efa nifidy atsika izy talohany fanorenana zao tontolo zao mbola tsisy akory zany fanorenana zao tontolo zao efa voafidy ianao efa voafidy ianao ary mba ho masina ianao a tsy anatsiny ianao amin'ny fitiavana mahagaga mihitsy zany herin'Andriamanitra zany fitiavany fifidianana zany manaraka Petera voalohany a toko voalohany a andiny faharoapolo zanak'ory tsisy kile moa izy a zay efa voaomana alohan'ny fanorenana zao tontolo zao fa naseho amintsika amin'izao andro ankehitriny zao Petera voalohany a toko voalohany a andiny faharoapolo Petera voalohany toko voalohany andiny faharoapolo zay fotsiny jerentsika zay a Petera voalohany a toko voalohany a andiny faharoapolo de zao ny voasoratra ao ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina de amin'ny andiny faharoapolo izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao fa efa naseho tamin'izao andro farany zao noho ny aminareo efa fantatra ozy izy fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao fa fantatra hoe le rany zanak'ondry tsy misy kilema rany Jesosy Kristy zany zay natonga ny Jaona nateny aveo hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao tandindony amin'ny Jesosy lay Isaka natolotra teo amin'ny teo atendrombohitra tandindony amin'ny Jesosy tsy mbola hita le fanatitra taty narivorivo taonany vao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao toy izy atsika ihany ato amin'ny Apokalipsy toko 17 andiny fahavalo Apokalipsy toko 17 andiny fahavalo de misoratra ao ihany koa hoe efa voaomana talohan'ny fanorenana zao tontolo zao Apokalipsy toko 17 andiny fahavalo de hoy ny voasoratra raha ary ankohaka eo anoloan'ny olona rehetra monina amboniny tany zay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono ny zanak'ondry izay voavono atramina andrenana zao tontolo zao Jesosy Kristy atramina andrenana zao tontolo zao de efa voaomany Jesosy Kristy ho anao zay ny fampianarana ao atsika androany hoe efa voaomany tompo anao ny zavatra rehetrarehetra amaranako azy tena amaranako azy mifamparezana atsika de ny ato amin'ny Isaia fa efapolo a raha tsara ny tenin'Andriamanitra andiny fa 7 de zao ny voasoratra nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely eo hoe miafina tsy hitan Jehova ny lalako ary miafina tsy hitan Jehova ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy eo amin'ny andiny fa 20 tsy fantatrao va tsy renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany tsy mety reraka na sasatra izy a tsy takatry ny saina ny fahalalany mampatanjaka ny reraka izy ianao zany raha anatin'ny arerana mampatanjaka anao izy ny kely hery de omeny hery be raha kelikely ny herinao amin'izao fandrenesanao ny teny zao a de omeny hery be ianao na dia ny tanora fanaza de areraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza de mety ho tafotoana mafy fa izay miandry an Jehova de mandroso hery kosa elatra ny akarany tahaka ny voro mahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka iazakazaka ianao tsy ho sasatra andeha ianao tsy ho reraka fa maninony satria nahoana satria miandry an Jehova ianao izy Jehova io ile hoe Jehova jire le mijery ny zavatra rehetrarehetra apetraka aminao koa zany androany hoe efa manomana ny zavatra rehetrarehetra ao anao ny tompo inona ny anjaranao matoki azy inona ny anjaranao ary io ny tahotra ao inona ny anjaranao mifalia amin'ny fanantenana inona ny anjaranao midera mankalazana ny tompo fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 140 zay voafatra ao anao de voafatra amin'ny tany mahafinaritra manandova tsara Salamy 7:30 ny fiainanao rehetra de efa voasoratra eo anatin'ny tompo ary manomana zavatra tsara ao anao izy f'zao midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra miana amin'ny fiainam-pibebahana miana amin'ny fiainam-pamasinana miana eo amin'ny fanatrehan Jesosy Kristy ary aoka ny planina Jesosy no tanteraka fa tsy ny planina eritreretinao amin'ny manofo anao matoki zato isan-jato anazy ianao
fa izy an'olon-tsaina, izy ibitsika, izy anoro hevitra, izy taridalana, ary izy atateraka zay tokony ho anao rehetrarehetra, ary anome mihoatra lavitra noho izay verina sy angatahana, satria Andriamanitra tia izy a, mikarakara anao izy a, faoka ianao atoky azy, ary ny fiainanao a ankatoa azy hatramin'ny farany. Ho azy ny voninahitra fahasoavana ny fiadanana dia ho antsika ho anao hatramin'ny zaoka ho mandrakizay. Haleloia, amen.